Ao anatin'ny fiomanana ny fiatrihan'ny fetiny farantaona no anatanterahana ny fividianana olona. Andefa tarina amin'ity fanadidina manaraka ity ny mikasika ny fitandronan'ny filaminana eto Analamanga mandritra ny fividianana olona izay toto-saina raha ampitso talata 9 Desambra. Tafiditra ao anatin'ny hetsika fitandronan'ny filaminana amin'ny faran'ny taona fiatohana ny fandriam-pahalemana mandritra ny andron'ny fifidianana olona raha fanazavana nentin'ny kaomandy ny vondrom-tompom-paritry ny Zandarmaria-pirenena ny faritra Analamanga. Tsisy ny fipetrakoavana ho raisina ho an'ny manodidina ny fifidianana. Ito kosa ny fiambenana ireo toerana hivezivezen'ny olona amin'izao akatoko ny faran'ny taona izao. Ankoatran'ny hoe mafifidianana toy ny fifidianana rehetra izay efa nisy hatramin'izay zany dia tsy maintsy ihany koa zany ny atonivon'ny mpitandro filaminana mandray andraikitra manokana noho ny hoe fetiny farantaona ary fanindran-dalana amin'izay ny fisian'io fifidianana rahampitso. Ka raha ny fifidianana manokana zany dia efa misy ny fepetra efa tsy maintsy atao raha teo zany ny amin'ny fiarovana aloha voalohany ny fanomanana satria misy zavatra maromaro izay nomanina ao anatin'izany ka rehefa ao anatin'ny fotoana indrindra ao am-perin'ny fifidianana zany dia mbola misy ihany koa ny fepetra izay raisina amin'ny alalan'ny ataoko hoe fisafona ny fitandronan'ny filaminam-boaka amin'ny ankapobeny amin'ny andro ny fanatanterahana ny fifidianana ary ny aorinan'izay raha teo raha mahafantatra fa tsy maintsy mbola misy ihany koa izay mety fiarovana na ny fitandrovana ny mety valiny fifidianana izay atao amin'ny ankapobeny zay fa raha mahafantatra fiverenako zany eto ny hoe farantaona zao efa misy fepetra efa tsy maintsy atao ny ao anatin'ny hoe fivezivezen'ny olona misy kokoa zany satria ao anatin'ny fialan-tsasatra eo koa ny toerana izay misy fanaovana fety maro isan-karazany izay misy ahitana olona mitangorona dia anatin'ny asa indrindra ataony atao amin'ny tandro filaminana zany ny miezaka mandamina misoroka indrindrandrindra zany tsy isiny resaka tranga mety mamofady amin'ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny ary indrindra koa zany amin'ny ain'ny olona zany ary amin'ny fananany ihany koa zany mety hoaratra na fampiteny zavatra maro isan-karazany. Raha mikasika ny akoho fety Noely laza ny teo anivon'ny Zandarmaria-pirenena fa tao anatin'ny filaminana no nankalazany ny teto Analamanga ny fety Noely. Tsy nisy ny fitarainana momba ny hatrangana fanafiana amin'ny tapiajiana voaray ny andro ny 5 Desambra. Ny Zandarmaria-pirenena izay miantso hatrany ny fanomezan-tanana ny tsiraray ary mangataka ny rehetra hiantso ny laharana maintso 119 na ny 034 14 005 49 na ny 034 05 70068 raha misy tranga mampiahiahy.